ao anatin'ny vanim-potoana feno fisavoritana miova aikana izao tontolo izao, ady aretina horohorontany fampitehina ara-panahy ary fanontaniana maro no mameno ny sain'olombelona. Saingy efa voalazan'ny baiboly mialoha izany rehetra izany. Misy afatra miafina ao anatin'ny faminaniana, afatra manambara ny lasa, ny ankehitriny ary ny ho avy. Inona marina no mitranga eto amin'izao tontolo izao? Aiza no hitondra ny tantarahantsika ary iza no ambadika ireo zavatra mitranga ireo? Tsilo fandaharana manazava faminaniana, manadiady ny zava misy amin'ny mason'ny soratra masina. Eto ianao no ahita ny fifandraisan'ny vaovao sy ny faminaniana, ny fahataterahan'ny tenin'Andriamanitra ary ny fanantenana ho an'izao tontolo very izao. Tsilo miomana satria velona ny faminaniana ary efa mitranga eo masontsika ny zavatra nambaran'ny baiboly. Tsilo fandaharana manazava faminaniana eto amin'ny Hope Radio. Miaraba tompom-pary, ny fandaharana tsilo ihany no renesinareo anio. Maneho ny fiarabanina ho anareo rehetra izay manaraka nyity fandaharana ity, na ny Madagasikara izany na ny any ivelany rika izany, na iza maneran'izao tontolo izao. Izay mirahalahy Roaza Manase dia Tina Raviason no manoloana anareo androany dinidinika indray. Ity fandarana ity moa dia efa nazavaina tamin'ny fandarana izay natao teo aloha, fa fandarana izay iresahantsika indrindra mahakasika an'ireo zavatra mitranga manerana an'izao tontolo izao. Ka ampifandraisitsika amin'izay voalaza ny faminaniana ao amin'ny baiboly, ao amin'ny soratra masina izany. Ary ao anatin'izany fanadiadiana sy dinidinika famakafakana izany dia tiana mampatsiafa ity fandarana ity dia tsy natao hanohana atoko politika anankiray. Ity fandarana ity tsy natao hanatoko mpivavahana iray. Ity fandarana ity tsy natao hamoizana foto-pisaina na ideolojia anankiray, fa kosa natao hisintomana ny sain'ny tsirairay avy hanazavana araky ny voalazan'ny soratra masina, baiboly, na koa araky izay voalaza ny manam-pahaiza manokana, ohatra ny hoe ny pastora na ny evangelista na ireo izay manana fahalalana manokana momba an'izany. Izay zany ity fandarana ity. Ka anio isika dia manana aloha hevitra anankiray izay azo lazaina fa mety nanitikitika ny saintsika tokoa, satria dia fanambarana mihezinezina. Tamin'ny voalohandohana nyity volana May ity dia nisy fitenenana nataon'ny filoham-pirenena Amerikanina mahakasika amina voalaza hoe sabata amin'ny jiosy. Andenge jerevantsika ianotsika ilay tenitenenana tamin'izay amin'ny fiteny anglisy moa izy, fa kosa ezahana azavaina amintsika izany ny voalaza ao anatin'izy. Ka andeha ho jerevantsika ty horonan-tsary fohy ity dia aorian'izay tsika dia hiditra amin'ireo famakafakana isan-karazany. Iano. A very happy Jewish Heritage Month. This May we celebrate the incredible contributions that the Jewish citizens have made to our country, and they are many. Since all the way back before our nation's founding, Jewish citizens have been part of this fabric of this wonderful American republic.
Over the generations, they've become many of our greatest scientists, doctors, artists, jurists, and certainly business people, including Albert Einstein, George Gershwin, Henry Kissinger, Milton Friedman, and so many others. America is the home of the largest Jewish population outside of Israel by far, and we will always defend our people and our religious believers. That's why we have taken unprecedented action to end the scourge of anti-Semitism in our streets, and our schools and college campuses will be safe. In America, we will respect, honor, and cherish our Jewish community every single day. Happy Jewish Heritage Month to all, and thank you very much. Ia, hentsika zany zay teny zay teo a, nisy anaran'olona voatonona vitsivitsy teo ary zany fa nakasitrahan'ny Amerikanina tokoa reto fikambanany reto Jios zay mifindra monina nakany États-Unis reto ary dia manasy izy ny olona rehetra namana fianakaviana, ny olona rehetra manao an'izao tontolo izao hoe andesika mba hiara-mankalaza amin'ireny Jios reto an'ity volana izay natokana ho an'izay ataontsika hoe héritage Jios izay hoe sabatany Jios izy. Ka zay zany no zavatra fakafakatsika an'io veliko indray mandeha zany hoe sabata Jios. Fanontaniana mipetraka dia izao, voalohany hoe iza marina ny tompon'ny sabata? Iza ny tompony? Ny Jios ve arak'izay voalaza zay? Malagasy ve? Ny Amerikanina ve? Frantsay ve? Sa iza ny tompon'ilay sabata? Zay angamba aloha ny tsara anontaniantsika ny rahalahy anankiray izay manantsika dia itiana izany izy moa dia araka nazavaina teo aloha dia nandalina manokana ny soratra masina hainy tsara zay metsika azy ny amalinana zay fanontaniana zay. Iza marina ny tompon'ny sabata? Tiana anao? Totra raha zany amin'ny fitenenana mamerina ny fiarabanany rehetra mamaly an'izay fanontaniana izay avy hatrany hoe aniza ny sabata, iza ny tokony tandrina azy satria raha ny fanontaniana zany zao dia hoe raha ny voalazan'ny président américain dia hoe ny sabatany Jios, ndao sika hitandrina ny sabatany Jios. Tsara ny milaza aty am-piandohany fa tsy natao ho an'ny firenena iray na ho an'ny vondron'olona iray ny sabata. Raha jerena ny ao amin'ny soratra masina dia zao ny voalazan'ny Marka toko 2 ny sabata dia natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Le andalany voalohany moa zany tena milaza mazava tsara fa ny sabata zany dia natao ho an'ny olombelona fa tsy natao ho ana firenena iray. Fantatritsika tsara fa hatrany am-piandohany dia noforon'Andriamanitra izao rehetra izao tamin'ny andro zany ny fantatritsika fa nisy ny Adama sy Eva dia rehefa nisy Adama sy Eva izay mazava ho azy moa fa tsy Jios Adama sy Eva, mbola tsy fantatra akory tsy fantatra zany teto amin'ny tantaran'izao tontolo izao zany hoe Jios zany fony mbola Adama sy Eva irery. Tamin'izany nefa no nomena andro ireo zany ny sabata ka amalina mahitsy kokoa zany an'ilay hoe iza ny tokony ho an'iza ny sabata dia zao ho an'ny olona, ho an'ny lehilahy, ho an'ny vehivavy ary ho an'ny olombelona rehetra ny sabata. Ka ny filazana zany hoe any Jios manokana dia tsy ara-baiboly zany zay. Mety efa fahiontsika matetika ilay izy mety efa hentsika ombenombeny fa tsy midika mihitsy zany hoe zay ny voalazan'ny baiboly. Ia, misaotra anao tiana ny amin'ny fanazavana an'izay hoe iza marina ny tompony nisy tianiteny aloha tiako iverena kely le hoe i Adama sy Eva izay tsy Jios ny anisany namena fa oviana zany, oviana ary zany izy io mova izy io vao aingana, mova izy io vao azontsika hoe tamin'ny taona lasa na 10 taona lasa na ohatr'izany sa oviana no
ny siny zany tonga azy hoe misy tia ka andao tandremana. Sotra am'le fantaniana tsara fipetraka le izy. Oviana jerentsika indray ary ny voalaza tao amin'ny soratra masina. Ny Genesis toko faharoa dia ny faharoa ka hatramin'ny fahatelo dia hoe ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asany. Dia izy Andriamanitra io no nitahy ny andro fahafito ary izy no nanamasina azy. Malina le fantaniana zany hoe taiza ho aiza tany amin'ny fiantombonany tany mbola tsy nisy an'izany hoe jiosy Egyptiana nizanizy fa tamin'izany zany mbola tsisy afa-tsy vondrona kely anankiray lahy vavy mifankaty tsy nisy fahotana. Important be koa ny laza an'izany tamin'ny fotoana izay tsy mbola nisy fahotana akory. Ny antony ilazantsika an'izany satria mbola hisy fotoana antsika eto amin'ny fiaraha-mianatra eto hianatra ny antsoina hoe sabata misy ifandraisany amin'ilay fisoronana. Amin'izany hoe fisoronana vao miteny hoe fisoronana isika resaka fanaovana fanatitra mba azahoana famelana heloka, zany hoe efa misy heloka misy zany efa misy fahotana. Tsy izay mihitsy zany ty resantsika androany ty. Fa ny resantsika zany dia zao ilay sabata nomena ho an'ny zanak'olombelona. Fantatrao ve fa raha olombelona ianao dia anisan'ny tokony andrainy sabata nomen'Andriamanitra. Satria dia zao tamin'ny andro fahafito tany amin'ny voalohany be tany nisy ny andro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vita ny andro fahafito ozy ny tenin'Andriamanitra dia nitahy an'izany andro zany Andriamanitra dia nanamasina azy. Zay zany no tsara ho fantatra amin'ny hoe fotoana nanahoana taiza ho aiza no nidirany sabata teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona, tantarantsika zany. Ya, misaotra tiana ohatrany malina tokoa izany ary mahatonga ny fantaniana hafa tany fa mialohan'izany angamba dia zao tiana mampatsiahy zany fa izy moa zay mirahalahy reto ne araka ny efa nampatsahivina tena aloha dia mpikambana ao anatina sehatra anankiray hiadikevitra anatintsika cercle de réflexion mahakasika indrindra n'izany hoe événement mondial izany. Niresahana tamin'ny fotoana tany aloha tany hoe nouvel ordre mondial zao ka misy ny atao hoe cercle de réflexion nouvel ordre mondial zay fikambahana misy anay reto zany misy maromaro zay ao anatin'izay dia zay mirahalahy anisany izay zany no mitondra ny dinidinika eto amintsika fampatsivana ihany moa zay ka ny fantaniana manaraka zay manitikitika taorian'izay dia zao azonao hazavana ve hoe ahoana marina tokoa moa zany sabata moa zay dia filazany sabata ohatrany hoe sao dia hihinanam-bolony ihany zany raha ohatra ka tsy fantatra tsara le tena tiany atao sy ny atsipiriany zay azonao tenenina zany mahakasika an'izay azonao atao ve izay fanazavana tsotsotra mety tsy dia voalapatra be tsika androany fa fanazavana tsotsotra mahakasika an'io mba tsy hinanantsika ambolony mba hahatonga antsika azava ary andinika hoe inona marina zany dikan'le antso nataon'le filoam-pirenena tary aloha zany indrindra ny fiantraikany amintsika zany ika ve anisan'le nitandrina zany tsy nitandrina le natao izy io moa zany dia tena mampatsiahy fa tamin'ny zoma 15 mai sy ny sabotsy 16 mai zany le satria hoe zoma maty masoandro 15 mai hatramin'ny sabotsy maty masoandro 16 mai izay le natsony ho tandremana tamin'izay fotoan'izay. Anao ary azonao atao ve manazava kely hoe misimisy kokoa? Sotra raha zany le izy zany tsika moa zany tena miresaka hita miresaka tsara ary ny mahafinaritra n'ity sehatra misy atsika ity zany noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia izana mihitsy mba hoe esorina daholo zany zay mety endrika hoe fisalasalana sao dia teny antia ka nanandrianina fa ny tanjonsika zany zao mitsilo isika avelantsika ny ten'Andriamanitra anazavan'le izy dia eo zany tsika samy mieritreritra eo zany hoe rehefa ny ten'Andriamanitra no manambara
dia tsy nihevitra intsony zany zay ary tsy hevitra raza zany zay sady tsy hevitra le fiangonana ry ampitanareo ry moa tsy hevitra zareo le manirikiry andry zareo ry fa tenin'Andriamanitra zany io dia anjarantsika tsirairay avy amin'izay zany misintona fanapahan-kevitra hoe anao sa tsy anao satria amin'ny farany anie dia zao ninona zany fianarana na fandinihana ataontsika ny fiafarana io dia zao ianao manapa-kevitra zay zany ny hafaran'ilay izy ka mitambina zany zareo ary ve mba zafady hoe tiana hoe tapahako kely ianao ny amin'izay fa marina mihitsy zay satria zao ny fandarantsika moa dia mitondra ny lohateny hoe tsilo zay le tsilo tsilo zany inona ny tsilo anie mety manindrona manindrona ianao eny dia ay marary izy zany faharoa manarik'izay tsilo koa mety hoe zavatra misy zavatra tsilovina zany hoe zavatra maisy ianao dia mila tsilovina zany hoe manazava ka raha hitantsika io logo io ambany amin'le finatao teo iny dia mahitatsika ny paoziny tsara zay hoe ny fandarana dia tsilo ka manana hevitra roa izy io manazava kely zany manana hevitra roa izy io zany le logo hitantsika eo ambany io dia ny tsilo zany dia raha misy zavatra latsany amin'ny lalana tsisitsika dia manitsaka tsilo dia voatsindrona dia marary mino fa tsy handeha amin'iny lalana intsony ianao rehefa voatsindrona fa miova lalana mba tsy voatsindrona ny tongotra ao zay zany le ray zay raha ohatra zany ka teo amin'ny fiainantsika ohatra hoe sendra hoe nahitsika hoe nandeha tamin'ity lalana ity dia hoe voatsindrona zany alao aloha fa mieritreritra kely aloha ty indray ny lalana zany zay miray zay fa le tsilo indray dia zao hoe maikina ny lalana tsy hita ny lalakombana be dia be ny zavatra misafotofoto eraky nyity zao tontolo zao ty inay any ary ty zavatra ty iza marina ny eo ambadik'io zay mantsy le zay dia lasa tonga amin'le atao hoe inona le conspiration zay moa le filaza azy amin'ny fiteny frantsay fa tsy haiko iny amin'ny fiteny malagasy lazantsika azy fa lasa tonga amin'izay izy hoe misy zavatra ao ambadik'io zany keo fa zao rehefa misy lampe de poche na fitsilovana amin'ny solondiantsika dia mazava dia afaka mandeha tsara tsika amin'ny lalana izy sady voan'ny tsilotsika mahita lalantsika ka tonga amin'le teneninao hoe amin'ny farany dia zao anao ny tapa-kevitra anao ny fanapahan-kevitra mbola andeha amin'iny lalana misy tsilo iny ve anao sa hoe aloha andeha ty hoetiko ty jiro ty tsiloa dia zay toy izy ny fanazavanao arak'izay fanazavana zao raha za le izy anie isika olombelona dia olombelona ny fahazarana arak'le fitenena we are the creatures of habits ny zavatra anankiray zany rehefa nataontsika intelo inefatra lasa indimy ambin'ny folo indroapolo dia efa lasa mandeha ho azy dia nandray tsika tsy au courant ntsony ozy le teny malagasy taty vaovao tateo efa tsy au courant ntsony hoe manao an'le izy satria efa mandeha le fahazarana lasa deuxième nature izy lasa ohatrany hoe efa zay mihitsy le fahazarana dia ilayntsika zany le ten'Andriamanitra le tsilo iny le manaikitra kely ohatra hay moka itsika ty zany hatramin'izay kay nieritreritra fa zao kay zao le izy raha voalaza nyty ten'Andriamanitra ty ary zay ten'Andriamanitra le manao tsilo manindry-paingotra kely zay sady manaitra antsika amin'ny torimaso manaitra antsika amin'le fahazarana ombenombeny tao anatin'le tradition zany le lova-tsofina hatramin'izay le nataon'ny dadabe nataon'ny dada sy neny ry papa sy mama dia zay koa zany nataonay ary mbola ny farana ny taranaka farana mandimy dia ny ten'Andriamanitra amin'ny teny hoe hey foazy itiana le izy ty ny lalaka zorana ka le amalina le fantaninao teo zany raza ary mino fa fantanina manitikitika ny betsaka mpanaraka an'le fandarantsika sady tsara ny koa milaza aloha misy fanazana kely ity resaka sabaty ty isika moa mipetraka ty Etazonia efa ela ihany ahenoana ny kabariny président eto zany président Trump zany izy ny amin'izao fotoana zao nataoko hoe teo alohany Joe Biden tsy dia naheno mihitsy zany hoe sabata zany mivoaka eo amin'ny vavan'ny président nahoana no misy hoe sabata amin'izao fotoana zao dia tena mazava ho azy zany fa tena memaka toerana zany ny tenin'Andriamanitra milaza hoe tena ilayntsika mampafantatra an'ity satria ho an'ny mpandinika faminaninana dia tsy zavatra vaovao izy ity zavatra efa mipetrapetraka ary zavatra efa mandeha ho azy ka aloha zany alalintsika kely sokafantsika ilay jiro manazava fa ny lontongotro sy fanazavana lalako n'inona moa izy teninao ka anao ary apetrakantsika amin'ny fanontaniana dia ny hoe ahoana no fomba nampitan'Andriamanitra ny sabata inona no lanjan'ny sabata zany rehefa Andriamanitra no
averina ihany le teo aloha nomeny any Adama sy Eva le izy. Tadidintsika le amin'ny Genesis toko faharoa teo, i Adama sy Eva nomeny azy a. Adama sy Eva de tsy hoe jiosy fa olona, lahy sy vavy. Izy reo zany solontenan'ny olombelona rehetra naneran-tany. Tsy hoe solotena fa zareo ny olombelona rehetra 100% ny olona velona tamin'izany fotoana zany Adama, Eva nandray ny sabata. Ny plan'Andriamanitra zany de zao, olona 100 isan-jato miaina eto ambonin'ny tany mandray ny sabata. Zay raha le Baiboly no novakitsika teo. De ahoana ny fomba nentina natanterana an'izany taty aoriana? De hitantsika rehefa sokafana ny bokin'ny Exodosy dia nosoratan'Andriamanitra tamin'ny vato ilay didy. Zany rehetrarehetra teneniko zany le mot anankitelo, nosoratan'Andriamanitra teo ambony vato ny didy. Raha veritsika avy any amin'ny farany mankany amin'ny voalohany de zao, didy, commandment ilay izy, commande, baiko ilay izy. Tsy mba sosikevitra zany na hoe raha ny fahitako azy de tokony fa Andriamanitra zany tena nametraka azy teo commandment. Zay raha ny entina nanao an'izy. Ary ny faharoa de zao, nosoratany teo ambony vato ilay izy, written in stone, tamin'ny alalan'ny ratsan-tanany. Raha mandinika ny tantara moa isika any amin'ny Exodosy, tezitra mafy Mosesy noho ny adalàny olona de nivaky iny le vato lampy. De vera reo zafady fa tena niakatrakatra be teo raha atao amin'ny teny koa zany. De hoy Andriamanitra ahoa atao indray tena averin'Andriamanitra tsy niova mihitsy. Ndany mitondray vato indray fa mila atao ambony vato iny resaka iny. Tsy kisendrasendra, tsy nahita nandraisana noty tsika teo de alao vato nisy teo de nisoratana. Fa vaky le vato teo, tondray vato vaovao. Tian'Andriamanitra mihitsy zany apetraka fa zavatra written in stone izy. Zay expression moa zay amin'ny teny anglisy hoe ny zavatra voasoratra amin'ny vato zany de zavatra haritra mandrakizay. Nomena olombelona lahy sy vavy Adama sy Eva nosoratana amin'ny tany, ary tsy vitan'izay fa de zao ny teny koa izy hoe mahatsiarova. Aza adinoiny io. Fantatr'Andriamanitra zany fa isy fotoana adinoiny olona ny resaka sabata. Fantatr'Andriamanitra koa zany fa isy fotoana hambaniny olona ny resaka sabata, fa saingy zao izy no mibaiko hoe aza adinoiny, mahatsiarova, fa ny fahatsiarovanao no anamasina azy. De tsino zany izy fa ny andro fahafito de sabata anisa, zay manko le fantaniana tery aloha teo raha za. Anisa moa zany sabata ty anjiosy be le izy. Jehovah miteny hoe tsy anao io, tsy an'ny fiangonana adventiste io ary tsy an'ny jiosy io, fa an'ny Jehovah io. Izy ny tokony handray azy, olona lahy sy vavy. Le fomba fijerintsika ny ten'Andriamanitra mihitsy zany mila velomina kely amin'ny fanjaitra sika. Mifoaza fa tsy araka le netretina hatramin'izay fa ity sabaty ty an'Andriamanitra izy ty. De izy no namorona azy. Tsy eritreritry hoe alao anao tsangatanantsika andro ina zany anaovana izy ty. Izy no namorona azy andro fahafito ao amasiniko ty de hoy izy hoe tsarovinareo io. Zay zany no voalazan'ny tenin'Andriamanitra de andeha tsambikina. Le Andriamanitra manko tonga nofo izy de nonona tetỳ amintsika izy. De nasehony mihitsy hoe zao ny antsoina hoe mitia an'Andriamanitra, zao ny antsoina hoe fitiavana, nanehony hoe fahazavana izy. Amin'le mitsilo ihany zany Jesosy mihitsy ny tena tsilo e. Jesosy zany le tena fahazavana. Zay voalazan'ny Jaona voalohany, toko voalohany. De nitandrina ny sabata ve zany Jesosy ilay tonga nofo, le Andriamanitra tonga nofo. Araka ny fanaony sy ny lioka. Tsara koa milaza fa lioka ne ka olona gentilisa e. Gentilisa zany olona tsy grika zany ny lioka. De zao ny fanahy masina nampiteny lioka hoe soraty fa zao araka ny fanaony tsy ny ray mandeha dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy Jesosy. Jesosy zany Andriamanitra zany tamin'ny voalohany ny teny de ny teny di Andriamanitra de ny teny le tamin'ondry le Andriamanitra io zany nitandrina ny sabata. Rehefa tonga nofo de mbola nitandrina ny sabata izy. Ho an'izay olona mba manana eritreritra zany hoe te hanara-dian'i Jesosy de arao zay niteneniny, nosoratany tamin'ny vato, nataony tamin'ny fanaony. Zay ny zavatra hitantsika eto Luka 4:9-10. Nitandrina ny sabata ve misy koa manko milaza fa
taorianan'ny Jesosy zany rehefa maty teo amin'ny hazo-fijaliana, ary tena misy toko sy andimy zay ao jerentsika amin'ny andro manaraka. Misy toko sy andimy milaza hoe dia nombona teo amin'ny hazo-fijaliana ny didy. Dia mipetraka zany fanontaniana hoe le olona taorianan'ny hazo-fijaliana zany toko tsisy nitandrina ny andro sabata intsony. Misy koa milaza fa efa tokony andro alahady amin'izay zao zany nitandremana satria nitsangana Jesosy tamin'ny andro alahady. Voalohany aloha, mba fantatritsika ave fa ny antony natonga anazy nitsahatra, natonga anazy nitsangana tamin'ny andro alahady dia satria mbola nitandremany ny sabata tamin'ny andro sabotsy, na le andro fahafito zany. Zao voalaza ny epoka asan'ny apôstôly toko fahafito hoe Paoly araka ny fanaony. Jesosy zany nanana ny fanaony dia nakao amin'ny sinagoga izy amin'ny andro fahafito. Dia eto ndray zany Paoly araka ny fanaony dia niditra tao izy tao amin'ny sinagoga ary niady hevitra nandritra ny telona sabata. Le dikateny moa teo somary hafa kely fa raha vakiana amin'ny teny anglisy izy dia hoe for 3 Sabbaths consecutives. Zany hoe sabata telo nifanesy dia nakao amin'ny tempoly tao amin'ny sinagoga i Paoly. Efa taona maro taorianan'i Jesosy maty no nisy an'i Paoly dia mbola nitandrina ny sabata ihany koa izy. Dia zao andininy faefatra amin'ny asan'ny apôstôly ihany. Ary niady hevitra tao amin'ny sinagoga isan'ny sabata izy ka nandresy lahatra an'izy avy. Ny jiosy dia misy tsy jiosy koa tao, ny grika koa zany tao. Ity le resaka hoe sabata ny jiosy ity zany dia tena tsy jiosy zany mihitsy fa na ny grika aza na zany hoe jentilisa zany dikany hoe jentilisa dia zao rehefa tsy jiosy. Tafiditra anatin'izany zany isika malagasy, tafiditra anatin'izany zany ny amerikanina, tafiditra anatin'izany zany ny frantsay, ny iranianina, ny irakianina, ny zay fa ianianina rehetrarehetra zany rehefa olombelona lahy vavy noforoan'Andriamanitra dia tokony hevitra anty zavatra manokana aty dia ilaina masin'Andriamanitra zany dia tsy inona fa ny sabata. Manam-paharantsika an'izany dia zao hoe ahoana ary inona ny tena planin'Andriamanitra momba ny sabata, iza no nikasian'Andriamanitra hitandrina ny sabata. Ohatrany hoe mandroso miverina kely isika raha tadiditsika manamafy an'ilay hoe ny nofo, manamafy kely isika hoe i Adama, i Eva, lahy vavy ny olona rehetra. Dia ity zany manamafy an'izany Isaia 4:50, ny zanaky ny hafa firenena. Misy miteny manko fa ny sabata dia tsisy komandy milaza fa ho an'ny hafa firenena ny sabata fa ho an'ny jiosy irery ihany. Diso zany, tsilo manaitra anao fa io vakio mankalafo fotoana dia vakio ny Isaia 4:50 ray manontolo mihitsy. Averina ihany fa ny antony anaovantsika izao fiaraha-mianatra izao dia ahitantsika hoe inona moa zany voalazan'ilay fanazavan'ny ten'Andriamanitra. Dia anjaranao zany mieritreritra hoe zany ianareo mirahalahy zany misy mazava ho azy tsy tenintsika io raha tsy ianao zany nanoratra an'io ary tsy zany nanoratra an'ity fa Andriamanitra zany nanoratra an'io zay ny zanaky ny hafa firenena izay mifikitra amin'i Jehovah, izay mitandrina sabata dia hoentiko ho any an-tendrombohitra masina. Ny planin'Andriamanitra ane tsy ho an'ny firenena iray fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra haitsika rehetra iny, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra ny jiosy. Zany ve lazaina? Toy izao tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Ny planin'Andriamanitra zany dia nanomboka tao amin'ny jiosy fa tsy mifarana tao amin'ny jiosy, tonga tao jiosy, tao firenena jiosy Jesosy, fa tsy ho an'ny jiosy rery. Fantatsika fa tantaran'i Jesosy ary niteraka problema be tamin'ny andro navela azy moa zany hoe izy nandeha manao fahagagana ary amin'ny olona Kananita, izy tao manasitrana zanaky ny Romanina satria nahoana olombelona tahaka ny Adama sy Eva izy ireny ny antom-pisiny zany ny antony natongavany dia ho azy ireo, ho antsika malagasy, ho anareo amerikanina, ho anjareo frantsay, ny zanaky ny hafa firenena mifikitra amin'i Jehovah, mila mitandrina ny sabata fa ireny no hoentiko any an-tendrombohitra masina. Oviana ary no lany daty ty fitandremana sabata ity. Raha ohatra zany ka ny hazo-fijaliana tsy nanafoana azy dia zao any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao araka ny volazan'ny Isaia 1:20, 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Eto moa dia tsara milaza namana razafa, haika moa misy namantsika izay tsy mahita ny video fa manaraka amin'ny radio fotsiny dia vakitsika manontolo ihany zany na dia fahita amin'ny écran sisy. Dia zao ny voalazan'ny Isaia 1:20, 2:20 ka hatramin'ny 7:20.
fa tahaka ny lanitra vaovao sy tany vaovao hatrany zany de mbola resaka momba an'ity zavatra ity isika. Izay ataoko no aharitra eo anatrehako hoy Jehovah. De toy izany no aretan'ny taranakareo, ary io taranakareo reo isaky ny sabata de ho avy ankohoka eto anatrehako de nofo rehetra. Oviana zany ity resaka sabata ity zany de raha ohatra zany ka tsy metimety aminao ty sabata ity de mila mieritreritra fa hatrany an-danitra de mbola ity foana andresany. Tsy le sabata eritreretintsika le tsangatanana io, tsy le atao mibesiny maro io, fa le nataon'Andriamanitra tamin'ny andro fahafito. Ilay Jesosy maty izy ny zoma, Good Friday moa izy ny filazany teratany anglisy, de nitsahatra izy ny sabata, de nitsangana izy tamin'ny andro voalohany. Fantatry rehetra zany le Resurrection Day, de tsy ino zany fa ny andro alahady. Ka ilay fitsanganana tamin'ny andro alahady zany de manamafy fa nitsarana de ilay andro ray tao alohany io. De tahaka ny lanitra vaovao sy tany vaovao de hitandrina an'io sabata io, zay nitandreman'i Jesosy, zay nitandreman'Andriamanitra tamin'ny famoronana, nitandreman'ny apôstôly any amin'ny lanitra vaovao, ny firenena rehetra sy ny zanak'Andriamanitra rehetra, nofo rehetra. Eto zany tsisy resaka jiosy mihitsy. Any an-danitra any igny efa tsisy hevitra zany hoe jiosy zany, olona ny nofo rehetra. Ny nofo rehetra zany dia hitandrina ny sabata. Tinga man tena azo lazaina hoe sady manaparanako ny fanazavako raha de zao hoe inona no antony nanomezan'Andriamanitra ny sabata. Misy heviny ve izy ity? Ary io ny tena antony. Sika moa tsisy miezaka milaza hoe fantatro tsara mihitsy ny tao an-tsain'Andriamanitra nomezan'ity, fa izy no niteny an'ilay izy de zay no nahafantarantsika hoe zao ny antony. De tsiny zany ndiny faraika ambin'ny folo amin'ny Exodôly sy 20. Ozy izy hoe fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany. Zany hoe mahatsiarova ny andro sabata ozy izy anamasina azy. De miteny hoe zay ianao, ny zanakao lahy, ny zanakao vavy, ny mpanomponao, mpanompo zany tsy voatero jiosy. Fantatritsika tsara fa be deabe ny olona hafa firenena nanompo ny andevony zareo jiosy zany tamin'izany fotoana zany, natao pakarano, pakakitay. Reny zany hatramin'ny biby aza mila mitandrina ny sabata, ny biby fiomponao. Manana alika zany na manana saka ianao de tokony reny rehetrarehetra reny manana cycle daholo reny amin'ny fomba fiainana. Mila manaraka efa misy rotina zany satria ho an'ny natiora ray manontolo. Ina zany ny antony nanomezana ny sabata zao? Mba hampisy order of harmony. Zany hoe misy firindrana, miteraka filaminana eo am'izao amin'ny famoronana manontolo. Ny antony zany zao mba ho fahatsiarovana fa isika de ny foronina. Ary Andriamanitra namorona antsika. Fitiavany, finiavany no namorona antsika. Ary ny faharoa de zao tena goavana be, de zao signal izy na famantarana. Zao voalazan'ny Exodôsy toko faraika amin'ny 30, andiny fahina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Amafisina koa izy io andrany amin'ny Isaia any sy ny Ezekely. Ary ny zanak'Israely hitandrina ny sabata hankalaza azy dia fanekena mandrakizay zany. Zay zany hoe eternal covenant. Fanekena mandrakizay ho famantarana mandrakizay. Zany hoe roa zavatra roa zany tena anton'le sabata. Izy ity zany important be satria zao io ny tena hamantarana fa anizy ianao. De ty le hoe lay fotoana laninao tsy anaovanao ninninona. Zany hoe iarahantsika malala. Ohatra zany zao raha mpinamana, misy mpinamana anankiroa. De anao hoe mpifankatia zany. Izy roa zany de mpifankatia. Afaka miteny hoe tiako ianao mandritra ny tontolo andro zany amin'ny texte lavabe fa zao raha tsy hiaran-dany fotoana reo lohany de resaka fotsiny zany. Fa ny tena hoe ny dikany hoe olona mifankatia zany de zao olona mandany fotoana miaraka de mifampizara, tsy miresaka ninina na tia baolina manao na le rangaha, rehefa hoe tonga lay fotoana de efa eo miaraka eo. Fa rehefa manomboka hoe miaraka eo nefa jery telefona momba jery baolina foana de efa fantatritsika zany fa manomboka efa misy mandringa zay. Fa raha tia le resaka sabata ity zany de zao qualité, temps de qualité na hoe quality time miaraka amin'Andriamanitra izy ity. Hevitra izy nanao azy, hevitr'Andriamanitra le izy. Anizy le sabata, an Jehova le izy, sady tsy an jiosy, sady tsy anahy, tsy anao, fa atsika rehetra an'olombelona nomena ny Adama sy Eva. Izy nomena azy Adama sy Eva nofo rehetra, hatramin'ny voinany tandremana azy, hatrany amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao. Ka
Zay zany no ambaran'ny soratra masina everina fa nazava tamintsika, manazava moa zany le ten'Andriamanitra ny zavatra mifangaro azy sy mety ny safotifotsy satria betsaka amin'ny kristianina ny mivavaka amin'ny andro tsy sabata betsaka amin'ny kristianina koa mieritreritra fa alahady no sabata de aloha ny ten'Andriamanitra no mazava izy. Ia, azafady tsy manapaka anao fa eo indrindra sika izao ary tsy haiko aloha ny anareo zay miaino any tokantrano rehetra zany fa amiko zany fa ohatry mitady hazava amiko ty zavatra ty ohatry mitady hazava mino aho fa mety mbola misy zavatra hafa azonao lazaina manaraka fa fotoanantsika moa voafetra rehefa adiva hifarana sady izy ty fa angamba asitsika andro anankiray andinihana misimisy kokoa ary zay voalaza indrindra ifandraisany amin'ilay fanambarana zay ataon'ilay filoham-pirenena teo zany fa zao ary fantahina farany angamba ny apetrako aminao ny alohan'ny amaranantsika an'izy ity ary ina moa mahatonga teny hoe mitady hazava amiko izy ity mety mahana fanontaniana reo mpiaino antsika raha mahana fanontaniana ianareo dia azonareo apetraka zany afaka manoratra eo ambany eo amina commentaire ianareo hoe inona moa zany zao inona zany zao averintsika fa azontsika anontaniana dao zay manitsika fa mba misy fanajana hampanajana anaovantsika an'izany fa tsy entina nivaiva na ohatran'izay zany de izy dia valiana ianareo fa mino fa rehefa avy daholo reo dia tena mazava amin'izay izy fa tsy hoe mitady hazava ntsony rehefa andehany fanontaniana farany ary nahoana ary no nanao an'io antso ilay filoham-pirenena misy antony be satria ianao ny teny teo hoe efa be ihany reo filoham-pirenena mifandimby teo aloha ohatra mbola tsy isy tena nilaza an'izay mety isy anankiray ihany tany aloha be tany nanana fisainana amin'ny hoe hanajana andro anankiray fa ty tena hafa mihitsy ty ary tena hoe nazava be le filazany nahoana inona ny antony misy zavatra ve nanosika sa fantatra hoe ianao moa mpandalina raha teo dia amenanao zay fanontaniana izay raha ny voalazanao teo moa zany raha za de zao mety ho fandarana ray manontolo mihitsy ny ilatsika kanefany omentsika ny ray mielatra tsiro zany jerevana de ndeha atao an'le hoe lampe de poche le matanjaka be le misy pile 12 reny tsy lovina ndray mandeha dito hoe ry zany lala mahitsy be ry raha mitondra tobila zany de atao an'le fara iny de lala mahitsy be iny fa tsy olaka zay fotsiny planina manidina mihitsy am'teny zay mihitsy ataotsika ndray mielatra zany le fanazavana inona no mahatonga ny président américaine aperinasa am'izao fotoana zao nampiditra nyty resaka sabata ity tsara zany milaza fa tsy kisendrasendra mihitsy tsy misy zavatra kisendrasendra ny faminanina jesosy zany mahafinahitra mihitsy jesosy izy nge rehefa alohan'ny hiala de nametraka mesazy be de be ho atsika ho vakina ianarana mba tsy tonga atsika tafalatsaka any amin'ny maizina de nomeny atsika zany le ten'Andriamanitra tsony hoe manazava le mazava ary mba tsy tonga atsika ho misotro arak'le voalazanao teo hoe mihinana ambolony fotsiny de tairany kely tsika mifoazy mba vakio ty mba jereo soratra am'ty zavatra ho sotronareo aty fa nandray nareo misotro an'le hamlock fotsiny misotro an'le zavatra efa misoratra hoe tsy azo atao misotro ka zao hoe ny président américaine de ahoana reny fomba lazako azy mba aloha omeko ty filazana ty de avy eo miomariniko kely azavako kely efa voalaza ao amin'ny baiboly fa hisy fotoana izay ho voizina eto États-Unis ny fiankohofana anankiray izay tsy araka ny baiboly. Raha ho an'ny mpandinika tsy ny rehetra ny efa nahita an'ity fa misy vondrona mpamaky faminaniana zany efa ela ataoko hoe fa 20-30 taona mahery azy efa mitory hoe hoavy zay fotoana zay avy eto États-Unis no hiposaka ny fivoizana andro anankiray fiankohofana ary zay tsy manaiky an'io andro io de ahita raharaha de zao tamin'ny tino zavatra zaraiko tamin'ny 2025 mbola tsy nirotsaka président fa vao mikasa ny rotsaka zany ity président amperinasa ty Trump zany dia nanana tetikasa
Dia izay projet zay no antsoina hoe projet 2026 so zarako kely le slides. Io projet 2025 io ho anareo izay mahita sary moa zany dia mahita mihitsy an'le titre an'le boky. Izy io dia boky matevina be. Amin'ny teny anglisy moa izy antsika rehetra ny amin'izao andro ny tontolon'ny AI zao dia afaka manao traduction aingana be daholo zany a, na ny tsy dia mahazo ary lafa afaka tonga dia mahazo tsara mihitsy. Fa ny voalaza zao zany a, any amin'ny page 589 dia milaza mihitsy hoe reto avy zany a, ity boky ity zany a dia taridalana hoe raha lany Trump dia ireto ny zavatra ho ataony. Iza namorona an'ireto? Zay zany no jerentsika amin'ny andro manaraka hoe iza ilay namorona an'ilay taridalana eo amin'ny 1000 page mahery any. Fa anisan'ny zavatra tenenina anatin'ity boky matevina ity ny hoe resaka immigration, hoe mila atao mahitsy tsara ny fifondra-monina sy ny lalàna momba an'izany, ny resaka hetra sy ny tarif. Dia inona fa zany mihitsy ny zavatra tanteraka amin'izao fotoana izao e, resaka immigration, bodiny tsara-dalàna, ny kriminela samborina any. Ny zavatra ataon'ny président Trump izao zany tsy misy zavatra vaovao mihitsy, fa zavatra efa mipetrapetraka anatin'ity boky ity antsoina hoe Project 2025 na projet 2025. Ary tsy miafina io anjarantsika mandeha mamaky dia asesitsika ao mihitsy, asesin'ny par ministère moa zany izy ao. Dia izao ny voalazan'le izy ao hoe hisy fotoana izay ny kongresy ozy izy dia tokony manentana ny olona rehetra, ny mpiasa birao sy ny mpiasa mpanjakana na ny mpiasa privé rehetra mba hanana andro anankiray izay tsy hiasana ka izay tokony hiasa dia misy fisainana manokana ny aminy. Io andro io dia antsoina hoe sabata. Araka ny voalazako teo raha za dia izao. Mbola tsy ary nisy, za moa zany tsy hoe ela be teto Etazonia fa 12 taona lasa zay nanomboka nipetraka teto. Mbola tsy ary natadidy mihitsy hoe président no miteny hoe ao sabata tamin'izao sabata zao na hoe ahoana koa zany resaka sabata zany, mbola tsy ary conversation mihitsy zany. Fa nanomboka tamin'ny 2025 dia nosoratana hoe ity ny zavatra mila atao. Dia anisan'ny zavatra voalaza tao io hitanareo amin'ny écran io dia izao hisy sabata izay ifandray amin'ny lalàna momba ny asa, Department of Labor. Dia izao lazainy ity sabata ity nefa ozy izy Ministeran'ny asa zany, ministeran'ny fitsarana asa le Department of Labor. Ministeran'ny inona hoe? Fitsarana asa. Ministeran'ny asa. Ministeran'ny asa. Dia ozy izy hoe ity andro sabata zay resantsika ity ozy izy par défaut dia andro alahady izy io. Amanaraka ho dinidinitsika sy fakafakaitsika hoe ahoana satria betsaka koa ny kristiana mieritreritra fa andro alahady ny sabata na dia efa nijery azy antsika teo hoe voalaza teo fa ilay andro sabata dia ilay andro sabata araka ny kajian'Andriamanitra azy satria izy namorona ilay izy, any Jehovah ilay izy, sady tsy an'azy sady tsy anao, tsy any fiangonana an'izan'izy. Dia nomena an'izay lehilahy sy vehivavy rehetra ilay izy. Ninona tenen'ny pasteur sy mon père sy ry frère sy ry brother sy ry era rehetrarehetra dia any Jehovah ny sabata. Dia io sabata io ilay andro izay nitsaran'i Jesosy tao amin'ny fasana dia nitsangana izy ny ampitsony iny. Dia iny andro ilay nitsarany iny dia iny koa mbola nitsaran'ny kristiana rehetra tao aorianany. Dia ina zany ny antony hamalina ilay fantany hoe ina ny antony ny antsoina azy, ny antsoina dia izao efa programa izy ity, efa programa hoe mila miresaka momba ny sabata amin'izay tsika izao satria ity sabata ity io no tena ady farany. Ady farany amin'izao andro iainantsika izao, tsy resaka ady nucléaire, tsy resaka zavatra fanenjehana be momba ny asa chips mitsofoka any anatin'ny tanana sy any amin'ny andriny. Fa raha vakitsika zany ny bokin'ny Apokalipsia dia ity sabata ity eo ny tena nanomboka isy ny ady saritaka izay mitandrina an'ity sabata ny Jehova sa hitandrina ny sabata tsy an'i Jehova.
eo zany ny tontolo ka amin'ny andro aoriana angamba raha zany no tena makafakatsika azy maro zany. izy zany tena ambadika ty ahoana amin'izay fisehoany zany fa raha fitiniko zany de zao no tiako lazaina de zao isika rehetra ny tokantrano ohatra ka zavatra vaovao le izy aza tonga de mikorapaka be fa raha isy ohatrany hoe tsiro nanindrona le izy de mba vakio daholo reo toko sy andiny nolazaina taminareo reo de aloha nareo mihitsy mandray fanapahakevitra ary aza misaindoatra raha ohatra ka hoe misy zavatra hoe ohatrany vaovao na hoe mampatsiahy discussion fa nisy tany an-dakilasy na tany am-pandehanana tany fa zao mba zarao eo zarao am-panajana eo le izy de raha tsika mijery fa tena tsika zany ezahantsika ho enona daholo ny feo rehetrarehetra mba ahafahana miaraka mikanalize hoe inona mivoalaza ny ten'Andriamanitra fa amin'ny farany kosa de zavatra ray ihany no tena atsika manaiky de zao rehefa voalaza ny ten'Andriamanitra de zay ny atsika fa na de zao tontolo zao ary ny manaiky fa tsy zay ny voalaza ny ten'Andriamanitra de aleo an'izao tontolo zao ihany an'izao tontolo zao fa zay voalaza ny ten'Andriamanitra zay no tsilo manazava ny diantsika. Makasitraka tiana amin'izay valim-panontaniana izay mety mbola misy manitikitika moa avy eo ary mety misy ametraka fanontaniana fa mozimozy fiteny avy any Antsianaka zay ho alireseka misy raha maro izy ty ka zay le izy zany hito moa zany ny fandarana de averina ihany fa tsilo fanazavana ny lalantsika tsirairay avy. Izahay zany eto dia tsy hamorse anao ahoana moa zany hanery anao na hiforse anao nanao tery-vaimanta anao hiamorse anay le zavatra hafa zay tsy zay le izy fa manome an'ilay fahazavana fa de zao anao fanapahan-kevitra ianao ihany no tompo fanapahan-kevitra farany fa tsisy miteny anao hoe tiano araho tiano zao fa manoro zay hoe misy an'izao de anjaranao misafidy ty ve no zorako ty ve no zorako za tsy te ho vonontsilo za tsy te ho raha mahita an'le logo tsika de misy sabatra roa alely eo sabatra roa lela sady mamely izy maka ty mamely izy maka ty zay moa ka zay le izy ataoko fa atono ny fotoanantsika androany 5 minitra ny lanitsika teto na nazavan'izay tsy vitantsika androany azavaintsika manaraka ka dia teninao farany tiana amena 30 secondy ianao maraparanao azy de ho farantsika fotoana. Misy namana zay namana mpiara-manao sport aminazy io de gaga be fa ohatran'ny implant apetraka kely reny de jerena amin'ny telefona aika fijerevana ny voan'ny siramamy ao anatiny ko se ahoana hoa manao an'ity de vaongao anao tsy salama de izy mba nataoko teo izy mba ahafantarako hoe inona ny zavatra ataoko sy ny sakafo hoaniko mapakatra be an'ny siramamiko izy zany tsisy hoe voan'ny diabeta fa za fotsiny izy mba te afantatra mihitsy hoe inona ny tena zava-miseho marina ao anatiko ao da misy sakafo eritreretiko hoe mahasalama kay mapakatra be an'le siramamy misy sakafo zay veriko tsy mahasalama izy kay tsy mampanina le izy ka rehefa mametraka an'le izy eo izy de mijery de mahita hoe ohatra kay koa zay izy mifinanako vary ny eritreretiko hoe tena napakatra an'le siramamy tsy napakatra fa mihinana kely an'ity zavatra ty tena mispaika be le izy de zao no zavatra ny tsokevitra mianadahy zany tam'izay hoe ny fahalalahana ny tena zava-misy marina de mahafantatra ahafahanao mandray fanapahan-kevitra satria misy zavatra eritreretinao zany hoe raha mihinana an'izao de zao ny efehan'ity satria zay voalaza ny siansa raha mihinana an'izao ndray siramamy no resahana raha misotro jus zany izy raha mihinana gâteau izy de zao ny siramamy kay rehefa nihinana vary fotsifotsiny izy tonga de niakatra me ambony noho ny mbola ice cream sisy ho anazy zany zay de ny teniko farany zany raha za de zao ty fiaraha-mianatritsika ty famantarana ny marina izy ty hoe inona marina ny voalaza de anjaranao mieritreritra raha mbola ihinana an'le zavatra mampakatra be anao na mampidina be satria fantatrao zany zao ny marina fantatrao zany zao hoe inona ny voalaza amin'ny baiboly de anjaranao zany raha ohatra zany ka isika mianakavy etony hoe teny hoe andao nga fanaraka tsika fariny avaratra nga zany anova ny tena avaratra kosa tsika fotsiny samy resiresy lahatra eto na sika marina na sika diso fa zao ny marina zany de tsy hovaovantsika exclusivement zany indépendantsika ny zavatra marina tokony efa teny farany moa fa tsy fanazavana tsony de zao hoe aza miara na ny solosikevitra zany de zao tsy voatery
besiny maro voatsoina hoe marina. Misy tentsika malagasy zay hoe feo ny vahoaka feo inona moa feon'Andriamanitra ohatra zay mihitsy izy fa zao ny maro anisa rehefa jerena ny tantara tany ivelan'ny sambo fiara olona valo ny aino ny ten'Andriamanitra zay ny important amin'Andriamanitra zay ka na ianao rery io ary ianao rery ny mahita hoe ity ny marina de raisinao tena zay ny marina de ianao zany mandeha amin'ny lalana amin'ilay mazava ianao zany satria ten'Andriamanitra ny mazava fa raha ohatra kosa ka efa fantatra hoe ity le lalana marina fa zendao akary de hoany anie ianao tsisy olana mihitsy malahelo Andriamanitra fa safidinao le izy hoe moa anerenao vovonjy eo fa anjarantsika zany mamantatra hoe inona ny marina ka ty resaka sabaty ity zany anomboka eno izy ity matetika be zany isika aoka zany ty fandaranty zarao amin'ny hafa avereno menona amin'ny pejy efa voalaza eo ambany ery fa itya no tena ataoko hoe planin'Andriamanitra mba isiny zany hoe fiaraha-mianatra milamina kanefa koa azo antoka sotra. Toko lasy toko vavy makasitraka sy makatelina ny fanarahanao zao fandarana zao makasitraka ianao koa tia na nandray anjara na maty fandaranao isaorantsika ny namana teknisianina ao amin'ny radio Hopefy na hoe fanantenana hoanao reo moa zany mikarakara ny fanaparitahana azy hoenitsika manerana n'izao tontolo zao ary dia tsy hoe ny farany na ny kely indrindra fa isaorantsika Andriamanitra natotozantsika zay natao teto fandarantsika manaraka indray mifankahitsika mbola hanoizatsika landalina koa antiresaka sabaty ety amin'ny makasitraka toko mandapiana. Hello madavaka. Silumani luau anat famaizinana maneh mazava ire mia fina kami tunja fahmarinana ire vau se sehenze misehu esisieru Ny Bible no fanilo mampitunzan fo efa voambarize misehu suizava miseti antan adimaru sesehen fahurian si tuman suafate olai fanilude ni tenin anjamanich mananjats fanantenana nat fumba haharich hoppe fai radio nuhenuik sizaraik satski mire sakila isil fandaharana lalaik silo ande siluvi hazava unidianai ni baibulai fanil numpitari kanai silo hazava reu famaizina na mise katari humba halala ni vahuaksi hitureo silo silo hazavan simba mat mamba ezani fusi mana vaunyawanat silo silo misoch hatsan manazau fatsitin soni zaulai aizimpi